Amin'izao akatoko ny fetin'ny Pentecoste izao kosa dia nanomana etsika fifohazam-pana lehibe ny fiangonana pentekotista mitambatra etsy Ambohipo. Mitondra fanazavana mikasika izany indrindra Andriamatora ny voarivony Jano lehibe ny sampana sosialy ao amin'ny fiangonana. Ny zavatra tiana horesahana eto moa zany dia fantatsika tsara fa efa manakaiky moa zao ny andro fankalazantsika an'izany hoe Pentecoste zany. Ny Pentecoste moa dia fantatsika tsara fa fotoana izay ny fotoana nankalazana ny andro nilatsahan'ny fanamasina tamindreo apôstôly teo aloha. Zany hoe Pentecoste zany dia nandraisana ny fahatsapana ny herin'ny fanamasina. Izay fantatsika tsara araka ny soratra amin'ny masina fa tsy hoe nitsahatra teo amin'izany hoe andro Pentecoste zany ny fandraisana ny fanamasina fa amin'izao androntsika izao dia mbola mirotsaka ihany koa ny herin'ny fanamasina araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 manao hoe amin'ny andro farany ho Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Noho izany dia tsy manapetra ny fotoana filatsan'izany fanamasina izany izay mbola azo ny olona rehetra tsirairay avy raisina amin'izao andro ankehitriny izao. Ka noho izany dia manentana antsika tsirairay avy amin'izao satria mbola andro fandraisana ny fanamasina izao. Ka izay fiangonana pentekotista mitambatra ao Ambohipo Andohan'ny Ato dia manomana fifohazam-panahy lehibe izay karakaraina ny ataony alakamisy manomboka amin'ny 4 tolakandro sy ny zoma amin'ny 4 tolakandro ary ny sabotsy amin'ny 3 tolakandro dia manaraka izany moa ny alahady manomboka amin'ny 7 dia ny tolakandro manomboka amin'ny 3 izay hanasana antsika tsirairay avy hanatrika an'izany satria io fotoana io dia fotoana manokana mihitsy io. Fotoana izay ananantsika fahatsapana satria sy vahiny manokana evanjelista manokana izay itorony ten'Andriamanitra an'izany ary afaka handray ny fanomezana dia mifanamasina ianao na iza tonga eo. Amin'ny fotoana koa dia misy ny any hoe andraisana famonjena, fandraisana fanamasina, misy fanasitrana eo, misy fandresena sy fahasoavana lehibe izay tsy afahantsika ho diso anjara raha tonga amin'izany fotoana tsika dia manasantsika hanatrika an'izany fotoana izany. Ny toerana izay anaovana ny fahazam-panahy moa dia eo amin'ny tany malalaka eo Ambolikandra nampitan'ny garazy misy trano labasy lehibe velarina ao dia tongavintsika tsirairay avy fa tsy ho diso anjara amin'izany akorintsika raha tonga ao ka dia manasantsika izay fiangonana pentekotista mitambatra hanatrika an'izay fotoana izay tompoko.